Ya nivoaka zay antokasivelona zay mitarika zamo zany no mitarika ny antokasivelona zay misolo tena ny candidat Erajorona vory zay ary misaotra ny FFKM hatramin'ny maraina. Mbola itoy maritraritra moa izy io fa zareo no manao tatitra. Fa nivoaka ny efitrano ny tenako androany ary raha mipahalalala an'izany ato amin'ny baito vory hoe tsy azo ny eritreritra ekena. Amin'izao tsika miteny zao ny herisetra ataon'ny fitonam-panjakany amin'ny alalan'ireo herim-pamoretana hamonoana an'nympiraitan-drazana toy izao. Andratrana ny ray aman-dreny, anagadrana ny olona izay maneho ny heva. Zay zany ny ataoko hoe antony lehibe ny sotonanay no androany ny tenako hoe tsy afaka hifampidinidinika eto nohon'ireto olona samihafa reto satria marika angamba saingy ho fanoherana an'izany herim-pamoretana tranga eto amin'ny firenentsika izao. Fa tokony hatrany firy zany tafitra lehibe. Ino tsy anjarako mihitsy no miteny an'izay. Ny be mpiangonana mety anao an'izay eo. Fa ny anahy zany no molazaiko androany dia izay ny antony hoe miala tao anatin'ny fivoriana izay ary ampanajana ny ray aman-dreny avelinay mandeha. Tsy noho ny fiantson'ny FFKM akory ny ialana fa ny tranga eto amin'ny firenena ka ho fanoherana ara-potokevitra n'izay zavatra mitranga izay dia tsy afaka ny antokasivelona iray latabatra amin'ireo olona izay mampiasa ny herim-pamoretana amin'ny fotoana izao ka ny teny atao anaty fivoriana hafa fa ny nikanja dia famonoana, fanenjehana, fandratrana ny mpiraitan-drazana. Azontsika an-tsaina ve zany hoe filoham-pirenena teo aloha olona efa fitopolo taona mahery no maratra amin'izao fotoana izao. Malagasy tsika io ahoana ny ipetrahanay anaty fivoriana hiatrika an'izany. Tsy ny FFKM ny diso averina eny aman-dreny fa na fijerevana an'ireo olona ny tsara vilantsika lokony